avec Yes. C'est notre moment. Dites oui aux actualités dans votre journal TV. Elmondes mety ho an'ny karazana fiara rehetra ary miantoka ny hatsarany. Elmondes Manolotranao ny vaovao. Vaolinna vaovao be. Vaolinna manolotra ho anao ny vaovao. Loto ny olanao, vaolinna ampiasaina. Manono famafazana fampanantenana ho an'ny vahoaka malagasy iandrajoelina amin'ny fanehoana ireo foto-drafitrasa samihafa ho atao eto amin'ny firenena raha ny fity latenina taony omaly. Samy nanana ny fomba namaranana ny taona 2024 sy ny fitsenana ny taona vaovao amin'ny faritra teto amintsika. Niraisan'ny rehetra ny fifehezana izay teo ampelantanana manoloana ny vidanga ny vidim-piainana. Samy nanana ny fomba nitsenan'ny taona vaovao 2024 avokoa ny firenena rehetra fa ny filaminana ny faniriany maro. Isan'izany zareo Ukrainianina eo anatrehany ady amin'ny Rosia. Ny any Siprian'izay. Migadondray ny amin'ny valora alina fotoana ny fampalalambavao eto amin'ny fitalavitra kolo. Atena ny araba tomboky lasy sy tomboky vavy. Manasa anao ihany koa anaraka izay. Ety mpanomboana dia miaraba antsika rehetra na tratra ny taona vaovao. Ho taona ny fahasalamana sy fahombiazana antsika rehetra ny taona 2024. Fa hoentina manokatra ny fampalalambavao amin'ity ala ity. Manono famafazana fampanantenana ho an'ny vahoaka malagasy iandrajoelina. Amin'ny fanehoana foto-drafitrasa samihafa ho atao eto amin'ny firenena amin'izao fotoana izao. Foto-drafitrasa izay ihany amin'ny fisehosehoana trano fa tsy mifanaraka amin'ny andrasan'ny vahoaka malagasy. Tranga izay maneho fa mpitondra tsy mahay maka-lesona no misy eto. Itoy ary mafy araka izany ny fantrana noho ny tsy fahavonona na many olana eto amin'ny firenena amin'izao fotoana izao. Matoa an-dahatsoratra. Efa manakaiky angano fifidianana filoham-pirenena fa tao sesilany indray ny fampanantenana nataony Andrajoelina tao anatin'ny kabary no an'ny vahoaka malagasy omaly hoy ny fanontanian'ny mpanara-baovao. Ny tsy vita hatramin'ny farany, ny sasany janona teo amin'ny vady fototra, dia ireo indray ny fampanantenana manaraka. Anorina foto-drafitrasa lehibe ny fanjakana izay tsy hiteraka famokarana, tsy mamaly ny laharam-pamehan'ny firenena androany ary tsy mahava ny marary ny vahoaka malagasy. Tsy mbola mahay maka-lesona fa ny sehoseho sy ny endrika ivelany hatrany no mahamaika, na if izay aza nahazoantsika ny loha laharana amin'ireo firenena mahatra indrindra eran-tany. Ny lasa tsy fanadino ny fomba fiteny. Efa nambarany Andrajoelina raha niresaka ilay lalambe mikodana izy fa 20 kilometatra no vitaina ny 320 ny emitra ny 420 ary zao indray ho azo ampiasaina amin'ity taona ity ny ampahandalana amin'izay autoroute izay hoy ny fampanantenana. Ny teleferika etsy andaniny nandrasana ny volana Jolay 2024 io miantona mandraka androany io ary asa raha oviany indray no handeha ity tetikasa mampibabotrosa ny taranaka faramandimby ity. Ankoatr'ireo hiazakazahana ihany koa ny fanaovana ilay laka iarivo eny tsara sotra ivato. Ilay fahatapahan'ny herinaratra nampiteniny monina nampandoda tabatra ireo mpandraraha madinika sy salatsalany na tonga ny mponina tamina fokotany maro teto Antananarivo idina andalambe tamin'ny taona lasa. Nahazo fampanantenana vaovao ihany koa tahaka ny efa nolazaina nandritra izay taona ny fandimby izay. Ilay fisitrana rano fisotro madio any amin'ny faritra Atsimo efa nolazaina roa taona lasa izay fa mandeha ny asa fametrahana ireo fitaovana amin'ilay pipeline. Ny tota amin'ny hoe efa tonga ireo fitaovana ary efa napetraka nefa tsy arak'izay no zava-nisy teny fotony raha tsy ilaza afa-tsy ny tao am-bovombe. Dia izao indray ho afainganina ary tsy maintsy ho tanteraka indray hoy ny fampanantenana. Ny fahavitantena ara-tsakafo, fahavitantena ara-bary. Ny matamatesana ny taona 2022 fa ho tratra ny taona 2022 niova ho 2024 ary zao indray tsy fantatra hoe raha oviana fa fampanantenany Andrajoelina ilay hoe sompotra aty amin'ny ranomasombe Indianina sy aty Afrika i Madagasikara. Amin'ity taona 2024 ity hatrany anangana ny rafineriana volamena ahafahana mamokatra lingot d'or sy or monétaire eto Madagasikara ny fitondrana. Finiavana iady amin'ny fanondranana antsokosoko izay ny andrasan'ny rehetra aloha androany dia ny fahasahiana anasazy ireo mpanao izany hatrizay, ireo trondro vaventy, ireo tsy maty manota eto amin'ny firenena. Ny ilaina ny fampiarana ny tanitandalana. Ny fanondranana antsokosoko volamena izay manao rano lava
misy ny tratran'ny faditsirana eto an-toerana, ao ireo efa any ampitan-dranomasina vao manakoako fa avy aty Madagasikara ary tsy mbola tafaverina tanindrazana mandrakandroany. Kabary ny filoham-pirenena izay isan'ny andrasany maro ankoatra ilay fanalefantsy azy dia ilay hoe hisondrotra firisan-jato ny karama-mampiasa amin'ity taona ity. Dia nanantena tsy nisy aloha ny mpiasam-panjakana fa ilay karama tamin'ny 3 sy 4 taona lasa ihany fa tsy isy izay fisondrotan'izay amin'ity taona ity na io raha mahita io aza ny fitangany vitim-piainana. Ny karama tsy hiakatra fa ito ilay kitolotolotra samihafa izay efa hita ny naharatsy azy satria io nampahantra ny vahoaka malagasy io. Tsy mbola any amin'ilay fitana hoety manjono aloha ilay asa maharitra no laram-pamehana ho an'ny andrajoelona. Finy, tsisy fiovana fiatsarana azo antenaina amin'ity taona ity raha eo amin'ny lafiny toe-karena sy sosialy. Ito ery iamafy ny fantrana noho ny tsy mbola fahaizana makalesona ka hitodika amin'izay tena marary ny vahoaka sy ny firenena. Aoka tsy fanilika andraikitra amin'izao fantrana mahazo ny vahoaka malagasy zao ho ny kardinaly Désiré Tsarazana nadritra ny lahateny 4 noho ny hafazona ny taona vaovao nataony. Tsy rariny ny fahoriana sy ny fantrana mahazo ny vahoaka malagasy ho hatrany ty arcevêque ny Toamasina ity. Dao rahantsika ny fanampim-parazavana. Tsy sitrak'Andriamanitra ny mahita ny vahoakany mijaly. Ny mahita ny vahoakany mahantra, tsy rary ny rehavana, tsy rary ny fahoriana, ny fahantrantsika malagasy. Tsy rary ny ty mangaitaeta ambony lakana ity. Mampalahelo ny mahita ny olo te handrositra ny Madagasikara raha mahita hevitra. Samby tompona andraikitra isika menakavy amin'ny fiainany hafa. Aoka tsy fanilika andraikitra, na ny madinika, na ny maventy. Ho antsika kristianina, tsy ampy ny fanaovana Alleluia, Amen ao am-piangonana. Fa ny vavaka ataontsika tokony hanova ny fiainantsika ho amin'ny tsaratsara kokoa. Tsy mety ny milamin-tsaina amin'ny fanaovany ratsy. Mila mibebaka isika menakavy. Raha tsy mibebaka isika, tsy handroso mihitsy ity nosontsika ity. Fa fahombiazana avokoa ny hetsika ny tsenana ny taona 2022 andro toeram-pilanonana maro teto Antananarivo sy manodidina Omaly. Na eo aza ny fahasahiranana mianjadiny rehetra amin'izao fotoana izao. Maro ireo nisafidy ny hitondra ny ankonana sy ny namana tamin'ireo toeram-pilanonana samihafa hamalonana ny taona 2022. Ny antsiprian'izay. Nafana ny fito andro toeram-pilanonana maro teto Antananarivo sy manodidina Omaly. Voadingana ny taona 2022, ngadona ny 2022 ka ravona ny netiny rehetra nandraisan'izany. Tsika rehetra nantratra n'izao taona vaovao zao dia mirary soan'ny tsirairay avy dia ny ambiance tato amin'ny Andihy Bypass dia nafinaritra tokoa. Izay nanomboka tonga taty tamin'ny sivy sasany teo. Saotra mpikarakara rehetra dia mirary soantsika tsirairay avy. Ho an'ireo mpikarakara fahombiazana tsy araka ny nampia ihany hetsika ny man'izy ireo andraisana ny taom-baovao. Ny avaka ny sonetiny ireo mpanakanto. Tsy ny salasala ihany koa ireo olona tonga maro ny tsinjaka nanafana ny sihatra.
tsara ny ambiance atzay nyorganisena azy aloha zany atzay dia tena hitako hoe tena tsara zany tamin'ity taona ity ary mbola ho atao tsaratsara kokoa zany amin'ny taona manaraka lumière na ny mombamomba ny zatra rehetra zany tena atao mba niavaka kely daholo. Ety amin'ny Andi bypass misy anay efa dila aloha zany ny taona 2024 izaho zahay dia miditra ao anatin'ny fizaram-potoana faharoa zany hoe i Dadilov no nanokatra ny lalonana tonga ny olona natsoina rehetra tena hoe tonga tomefy olona teto amin'ny Andi bypass tamin'ity fankalazana ny famarana farany taona 2024 ary fitsenana ny taona 2024 izay nikarakara ny Madainko sy ny mpikarakara rehetra ary ny mpanakanto tsy izy zany fa ny artiste Dadilov iarona ary César izany azo lazaina hoe tena feno ny efitra izay nanaovana fety tamin'ity fankalazana andry mitoraka ity. Ankoatra ny soniavaka ny entin'ireo mpanakanto nanafana ny lanonana nandraisana ny taona 2024 ny mpikarakara ny hafanana ny entiny rehetra tonga namaly ny antso nampiny ny tsakitsaky sakafo zava-pisotro samihafa. Ireny ny teto Antananarivo sy ny manodidina fa samy nanana ny fomba namaranana ny taona 2024 ary ny tsy hanana ny taona vaovao ihany koa ny faritra teto Madagasikara araka ny fanadihadiana ny raisan'ny rehetra ny fifehezana izay teo ampelantanana manoloana ny vidanga ny vidim-piainana amin'izao fotoana izao. Ny antsiprian'izay Nasarika olona ny fitsangatsanganana teny amin'ny arabe ny fahaleovantina sy teny amoron-dranomasina tao Tomasina ny alina ny tsenana ny taona vaovao. Natody ny taona 2024 ihany na mahafaizana ady manoloana ny fitanga ny vidim-piainana hoy ny fanoan-kevitra ireo sendra ny mpanao gazety. Nisy zavatra nafinaritra dia nisy zavatra nampalahelo fa nafinaritra ny 2024 dia vidim-piainana niakatra be vidim-piainana teto Madagasikara dia mafy mety ho tsara ihany fa nirarina mba ho tsara foana dia maomamy rarisoan'ny malagasy rehetrarehetra egnany ety 2025 to taona zina ho antsika rehetrarehetra. Raha fitina aloha ny taona 2024 dia mafy tena azo hoe mafy. Inona ny tena hoe nisongadina mafy? Ny tena mafy zany te ohatra hoe vidim-piainana midangana eny ny varotra atao tsy mety vidim-piainana midangana zay zao hoe mivarotra amin'izao dia tena hoe mivarotra eny efa tsy arakaraka ny hoe dépense aza mety tsy maharaka tsy ohatrany hoe tsy ampy nefa tsy mety hatrehany zany. Zao rehetraretinao fa zaza telo azy zao mianatra tena sahirana zay. Zao rehetraretinao mba fety zao mba te hanao fety nefa vola tsy misy dia tsy mety hoe mba miaritra kely mba zao zao nataonay ety tsy mety hoe mba mivarobarotra kely ety amin'ny plaza ety. Tena tsy misy tsena mihitsy tsisy tsena mihitsy amin'izao. Nanantena nefa tsy arakaraky ny treretana eny io aloha zany dia akinina ny eo ambony izay sisy. Noho izay fahasahiranana izay nangingina ny fitsenana ny taona vaovao sy ny famaranana ny taona 2024 raha ny tao andreny vohitra fianaran-tsoa maro ireo hetsika saingy tsy dia nahasarika olona firy. Ho an'ny teto Mahajanga samy nanana ny fomba nentin'ny tsenana ny taona vaovao ny mponina taony namonjy lanonana nisy ireo niaraka tamin'ny fianakaviana tao ireo tany am-piangonana. Maro be izay an-tantanana nandritra nyity taona ity dia mendrika ho azy ny fiderana ka hiterana azy mirarisoa ny malagasy rehetra
mba hita fahombiazana mba hita mangirana indray amin'ity taona 2024 ity ho tsara amintsika ny 2025 ny 2025 ane ihany ny taona mivaova ihany fa miankina amin'ny finiavana misy eo aminao ny hahatsara sy haharatsy an'ile taona zay hidiavinao matona petraka an-janahary atsika eto ambony tany dika zay samy manana ny anjarany sy raharay avy atsika rehetrarehetra io fa mbola hoavy ny anjara asakivy amin'ny fiainana ho an'ny faritra vakina karatra ny songadina no mahafety ny andro ary maro ireo vahino ny safidy anatsirabe hitsenana ny taona vaovao na izany aza ny endanja hoarina tamin'ny taona tany aloha mahafinaritra aloha fiatrehana azy na sarosarotra raha ny resaka rabola dia mahafinaritra ihany amin'ny lafiny rehetra sisy an'izany sisy nomanina zany fa hitanareo ohatran'ireny fety foana mahazatra reny zany dia mandeha automatika eo tsofa atao tsotsotra fotsiny eo dia izay ka le fiainana efa sarotra dia atao tsotsotra fotsiny mba mihodina kely fotsiny aloha zany androany hariva raha pitsy maraina mandeha vavaka dia izay tsisy mivola manokana an'izay hoe efa hoe fety tsy maintsy homanina ho an'ny ankizy kely dia tsy maintsy hoe miomana foana ny ankizy kely zany moa no tena homanina le fety satria krismasy taona vaovao zao farany taona dia ny ankizy moa zany tena hanomanana le fety ny fandaram-potoana zao mba hoe mitondra ny ankizy kely mitsangatsangana mijerijery fety makamaka sary dia ny rapitsy koa tsy izay ihany izay teo am-pelantanana no nahiratra ary tsy maintsy tsinjovina ny vody andromerika na eo aza ny fety ny fifankatiavana sy ny firahalahiana no namafisana mba ho taona ny fihavanana ity taona 2024 ity izay tokoa le hoe mifety arak'izay fahafahana seho ampelantanana ivirenantsika io any ny akon'izay fanamarinana ny fety ny farany taona sy ny fitsenana ny taona vaovao zay rehefa avy eo fandao isedy vetivety ao anaty doka fohy aza misaraka amin'ny ary efa ela nanasako lamba fa ity vovon-tsavony Paoline ity afa mihitsy kely fotsiny ane dia efa ampy e way ary tena mandroatra be malefaka ery lamba tsy mila mikosika be akory sady tsy manimba tana Vaoline 4 formule matanjaka miaro ny loko mampangirana sy manamanitra ny lambanao mandroatra be mahavita lamba betsaka sady manitra Vaoline hanitra vaovao floral sy exotique afaka nadiovana fitaovana fa ihany koa toy ny fiara fitaratra lovia karo Vaoline vaovao be floral exotique lavande original loto ny olanao Vaoline nampiasaina tsika miara-miketrika ilay ho avy mamiratra miara-manoriny mamoriny tsy hijanona tsony satria efa hainao fa tsika tanora no tompony ndao ifandray hitady inspiraka vaovao hanoratra ilay pejy vaovao mety amintsika afaka mamoriny maneho ny maizy atsika efa aty amintsika zao ny baolina tsisy anakantsika satria isika iray mifandray miara-manokatra lalana vaovao ka tonga le fotoana zao dia zao ndao falera Thelma miova o yes rabatrany tomboky lasia tombovavy tonga soa indray atao anatin'ny tapany faharoa amin'ny fampalalam-baovao amin'ity alina ity iverenantsika vetivety ny akon'izay fanamarinana ny fetiny farantaona sy ny taom-baovao zay fotoana nararotan'ny fianakaviana manontolo ionana sy fampirariana soa ny taom-baovao toy izao manomana sakafo sy lanonana arak'izay tratra fa tsy ny rehetra ny mbola mitany zany ary mitombo isa ireo miamitokamonina noho ny fahasairanana sy ny fahasarotam-piainana amin'izao fotoana izao ilariana solony ainy vao maraina dia efa somebiseby mikarakara sakafo ny rehetra anamariana ny taona vaovao anatin'ny fianakaviana misy ny avilavitra fa nanokana ny androany ionana sy arana amin'ny fianakaviana
Fiarana miaraka amin'ny fianakaviana dia nanao sakafo kely dia nisotrosotro kely dia izao ny fihaonana lehibe mba miaraka amin'ny mpiray-tampo sy ny namana sy ny tapaka. Fanaonay isan-taona moa fa za vao tamin'ity taon'ity indray vao mba niaraka dia faly be sy afa-po be. Tsy tahaka izany any bebe Janvier mpanasa lamba, mananteny fahataonany maro, mananjanaka saingy noho ny atity sy andraikitry ny ankizy eo anatrehan'ny fahasairanana dia tsy afa-miara mifety sy mihaona matetika. Irery noho izany izy amin'ity androany ity. Tsy manana vola betsaka natokana hankalazana ny fety. 5,000 ariary izy ny eo ampelantanany anaovana fety androany ary atao mahampy izay. Fiainako izany dia za tsy mikara azonao fa misy ny ankizy sendra mandalo dia manome teraka 10 zao fa tsy nety fa enina sisa dia maty indray ny iray dia 5 enina izy 7 izany dia enina sisa no mba mikarakara kely izay misy izay ananana natao. Za hoe manana kotsany 10,000 tsy retiko hoe rehefa mahazo ako atsasako mipefany dia vitako za rery. Hita fa miatraika amin'ny soatoavana malagasy ny fifangatiavana sy ny fifampitsonjovana, ny fahasairanana lalina iainan'ny vahoaka malagasy maro ankehitriny. Mihavitsy hatrany ireo mifamangy, mifampitsidika sy mifampivimbina fanomezana sy tolotra samihafa rehefa fety tahaka izao. Fomba fanaon'ny malagasy fahiny ny mangataka fahasoavana sy fanambinana avy amin'Andriamanitra rehefa fiandohan'ny taona vaovao toy izao. Misy ireo fomba fanao nentina namarika izany izay mbola voatazona amin'izao fotoan'izao sainga mihavery noho ny antony maro samihafa. Raha tsy ilaza fa tsy ny fahantrana iainany isam-batan'olona ihany koa ankehitriny. Christian Dimby. Fahazara malagasy fahiny ary kolotsaina mbola voatazona hatramin'ny androany ny mifampirary soa rehefa voalohany taona tahaka izao. Raha teo amin'ny tolo malagasy, nisy ny fombafomba nentina nanamariana izany fiandohan'ny taona vaovao izany. Isan'izany ny fanaovana ataka amin'Andriamanitra amin'ny alalan'ny emboka, angatahana fahasoavana sy fanambinana ao amin'ny taona vaovao. Amina fiandohan'ny taona tahaka izao dia amin'ilay voamaraina mbola tsy vaky masoandro iny dia manao emboka fanao matetika eo dia emboka jabora, izany hoe maka vainafo mampirehitra afo dia asiana jabora ho anatin'izay vainafo izay dia mientoento satria teo malagasy dia ny jabora no endrika anankiray marika ray fahombiazana. Dia anisan'ny karazana fiantsoana ny herin'Andriamanitra, fandefasana fisaorana amin'Andriamanitra izay emboka zay. Dia eo ny rehetrarehetra no mitalao amin'ilay Andriamanitra indrindra na manao taha mba azahoana fahasoavana, hitondra fanambinana izay taona vaovao hodiavina izay. Rehefa taona vaovao tahaka izao ihany koa no mitodi-doma mangy sy makany amin'ireo ray aman-dreny ahitana masoandro ny malagasy. Ankavitsiana sisa no mahatateraka izany ankehitriny no ny fahantrana lalina iaina ny ponina amin'izao fotoana. Izay fiandohan'ny taona vaovao izay raha teo amin'ny rafi-piarahamonina tsy dia lavitra loatra fa ataoko teo aloha kely teo dia matetika makany amin'ny toerana misy ny ray aman-dreny ahitana masoandro. Ho an'ny olona manana ambanivohitra moa izany dia midina ny ambanivohitra ireo mamanga ny havana, mamanga ny ray aman-dreny satria anisan'ny zava-dehibe ho amin'ny malagasy izany hoe eo anilan'ny ray aman-dreny izany no hanombohana zavatra, izany hoe misy tsodrano angatahana eo amin'izay fanombohana mba ho ilay ray aman-dreny mihitsy no mitsodrano anazy mivantana eo anatrehan'izay zavatra. Tany alohan'ny 3 taona lasa dia mbola nanana kely ihany fahafahana malagasy ny fanerasera angambany ilazantsika anazy tamin'ireo nahitana masoandra ireo havana lavitra. Fa rehefa tena 3 taona tateorina dia lasa nihitatra izay atao hoe tsy fisinana fahantrana zay ho an'ny akamaroana angamba satria mbola mety misy ihany maromaro vitsivitsy mahatateraka an'izay fiarahana amina ray aman-dreny na an'izay fa ny akamaroany malagasy dia tsy mahatateraka an'izay intsony sisa. Maro ireo fahendrena sy soatoavina malagasy izay nentina nandrindrana ny fiainam-piarahamonina sy nanatsarana izany rafitra izany teo amin'ny tolo malagasy.
miantsony malagasy araka izany ny mpandalina ny fomba malagasy iaraka anasandratra izay soatoavina sy kolotsaina nampiavaka ny Madagasikara izay. Otona zina hitondra fahombiazana sy hanafaka amin'ny Madagasikara ao anatin'izao fanitrana lala izao. Antaona 2020 ireo amin'ny ankabeny teny firaritsona ataon'ireo mpanao politika. Olom-boafidy sy mpanakanto ho an'ny vahoaka malagasy ao anatin'izao fandraisana antaona 2020 izao. Ndao rahantsika izay zay. Raha ny fandehanana ny teto commune tany dia hita ny fahantrano ny vahoaka malagasy rehetrarehetra izay hita hoe tena hoe mahantra tena mahantra dia na dia eo ary zany dia sorantsika ny tompo satria mbola nomeny tombonandro soamantsaritsika dia nahatratra zao taona vaovao zao dia mirary soatsika dia mba hita ny anjara masoandro ny tsirairay fa tsy ho takonana lava zao dia bonne année. Miaraba ny malagasy rehetrarehetra amin'izao tambaovao 2020 zao. Ny azo lazaina fotsiny dia mahereza dia mahareta fa mbola mafy io vidim-piainana io. Mbola mafy io vidim-piainana io. Raha mbola hiandra joelona sy ny firongony no eo. Rova zany eto dia mirary soantsika mpiaino sy mpanaraka ny télé Kolo TV dia mirary soantsika ho antsika malagasy rehetra ihany koa dia samy tahin'Andriamanitra amin'ny taona ho avy ny taona ho avy 2020 ty. Dia izay ihany koa no etsika miampita ao anatin'ny maresaka iraisam-pirenena. Samy nanana ny fomba ny tsenana ny taona vaovao 2020 avokoa ny firenendrehetra fa ny filaminana ny faniriny maro. Maniry mavy zany ny vahoaka ho Allemagne manoloana ny fanafihana goavana nahafatesana olona maro sy nandratrana olona njatony tamin'ny volana Desambra iny sy nolona ara-toekarena goavana nolalovany firenena ihany koa. Nangina tanteraka koa ny tany Ukraine. Tsy nisy afa-tsy ny fanehoany ireo sainam-pireneny ireo nanampy azy tao anatin'ny ady ny fanaovany amin'ny Rosia. Efa ho 3 taona izao no netiny nanamarika ny fisaorana no nanamariany ny fitsenana ny taona vaovao 2020. Dia izay ihany koa no entina manakatona ny fampalalam-baovao amin'ity ality naiza misy anao ankasitrana hatrany ianao nanaraka ny fampalalam-baovao hatramin'ny farany mandrapitafa ao manaraka ilay tomboko lasy tongo vaveloma tompoko. Vaolinina nanolotra ho anao teo ny vaovao. Loto ny olanao, vaolinina ampiasaina. Elmondes mety ho an'ny karazana fiara rehetra ary miantoka ny hatsarany. Elmondes il a présenté ny vaovao. Avec Yes, c'est notre moment. Dites oui aux actualités dans votre journal TV.